Mangatak'izay Jesosy aoka ny sitraponao hery ihany voatory sy ho voateny ary aoka ianao fanahy masina no ampitoetra ny hiasa ao am-ponay ahaizanay mandray ny teny ary miaina ny teny. Tsy hiverina aminao foana ny teny Jesosy ka tsy mahavokatra be ao amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka Jesosy amen. Maza ho toerana tompoko. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia mino matoky fa hiteny amintsika Andriamanitra. Amen. Raisitsika lohateny ny Sekoly Tokantrano androany dia hoe ataovy izay asainy ataonareo. Amen. Raisitsika ny ao amin'ny Jaona toko faharoa. Jaona toko faharoa manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana ny Galilea ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa mifaninona akory izao sy anao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy atao. Ary nisy sy ny vato enina mahalany rano indrona intelo ny vata avy mipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, fenoy rano ny siny, dia nofenoiny hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovoiza amin'izao ka ento ao am-pandahatra ny fanasana dia nentina. Ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviany, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nahalala, dia niantso ny mpapakatra izy, ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona, dia ny divay tsara no arosiny aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa, fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Amen. Ty fahagagana ty dia fahagagana nataon'i Jesosy voalohany ary tao amin'ny fampakaram-bady na fanorena tokantrano nanaovany an'izany fahagagana izany. Alleluia. Nasaina nanatrika teo amin'ny fampakaram-bady io Jesosy sy ny mpianany. Vao teo amin'ny lanonana anefa vao tao amin'ny dingana voalohany nerahan'izy roa dia izao nisy ny olana, lany ny divay, ho avy ny fahafambaraka. Maria renin'i Jesosy nahita izany dia tonga izy dia nitondra an'izany olana izany tany amin'i Jesosy. Fa tsy nandeha kosa izy nitantasika hoe miseho miavite olona nefa ny tsy mahatakatra akory, tsy ny fosy izy. Fa tonga dia noentiny tany amin'i Jesosy ny olana. Jesosy anefa niteny tamin'ny Maria hoe tsy mbola tonga ny fotoana, ary ohatran'ny hoe teny anavina ary nitenen'i Jesosy amin'ny Maria, tsy amin'ny mahareniny azy, fa hozy izy Jesosy hoe raha vehivavy, moa mifaninona akory izao sy anao. Izany hoe tsy hoe Maria renin'i Jesosy dia hiteny zavatra amin'ny Jesosy dia tsy maintsy anao Jesosy. Mila mieritreritra kely tsika, fa Maria reny nitondra teny, nitondra ny olana tao amin'ny Jesosy, dia hozy izy Jesosy hoe tsy mifaninona tsika sy anao ka mbola tsy tonga ny fotoako, mbola tsy lera izao dia izao. Tao anatin'izay tsy tohany Maria, fa tonga dia niteny tamin'ny mpanompo izy nilaza hoe atao fotsiny izay asainy ataonareo. Manomana ny fomba mpanompo izy ankatohan'i Jesosy. Dia izao zavatra nisy teo amin'ny fanasana io. Rehefa noman'ny Maria ny fony mpanompo dia nisy siny vato enina teo. Ilay siny vato enina tsy dia sy tiana ho any an-dakozia na asiana sakafo fa ho fanadiovana. Fa ilay siny vato enina nefa ny vonona teo. Dia izao izay vonona eo no ampiasan'i Jesosy. Amen. Jesosy tsy niteny hoe angalao siny any an-dakozia vetivetika aloha anaovana ilay izy, fa ny fisasana sy ny nenay manko ohatrany ny soa any amin'ny dosy, tsy soa any an-dakozia. Dia fa io aloha ny vonona eo dia io izany no ampiasainy. Amen. Mpanompo tsy niananana, tsy
tsy nianana, tsy nametraka problème zany fa tonga de nanaiky hoe ay fenona rano zany reto sy ny vato eniny reto de nasiny mpanompo rano fotsiny. Niteny Jesosy avy eo atolohy amin'ny mpandahatra ny fanasana. De mpanompo nanaiky fotsiny nanolotra, tsy nieritreritra kokony izy hoe ahoana moa zany Jesosy, ahoana no ahatonga an'ity rano ty ho tonga divaika efa tonga any amin'ny mpandahatra ny fanasana. Fa zao zay aloha ny tenenin Jesosy de zay zany no ankatoavana. Amen. Zavatra nitranga avy eo niova divay ihany le rano rehefa tonga tao amin'ny mpandahatra fanasana. Fa olana amin'ny ohatrehanao io teo amin'ny Jesosy ny olana. Atsahako mitantaka ny olanao etseho fa lasa eka n'Antananarivo eka Madagasikara mahafantatra ny olanao fa eto ao amin'ny Jesosy ny olanao. Amen. Faharoa, ataovy izay asainy Jesosy atao, ijoroy izay asainy Jesosy ijoroana de mivaha ny olana rehetra. Amen. Manana fankatoavana tsy misy fepetra-n'Andriamanitra tahaka ny reto mpanompo reto, miandrasa n'Andriamanitra eo am-pitsaharana. Amen. Manoloana ny tranga sy ny olana be dia be mety hatrehintsika de matetika tsika mikorapaka, matetika tsika misamboaka voary. Za aloha niatrika olana be dia be de tena hoe miezaka mitady vahaolana amin'ny heriko, amin'ny eritreritra, de zao tapidalaka le nefany de mistress ihany. Fa nampianarin'i Jesosy amin'ny farany hoe tsy aleo ve omena de omenan'i Jesosy ny olana. Tsarovy raha mbola eto an-tanitsika de misy foana ny olana mahatapidalaka le satria Jesosy mihitsy ny teny hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanao fahoriana, fa matoky zao efa nandresy an'izao tontolo zao. Aleo omena an'le efa nandresy an'izao tontolo zao le olana io fa hainy manao an'io. Amen. Noho izany aoka tsika hitsahatra tsy ady ny adintsika intsony fa manolotra ny adintsika amin'ny Jesosy. Raisitsika ny Exodosy 4:14-17 izy ny tenin'Andriamanitra. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Amen. Ao amin'ny fitomanina 7:29 manao hoe tsara ny miandry an' Jehova, tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahanginana. Ary ao amin'ny Isaia 3:15 izay vakintsika foana nanomboka tamin'ny fifadikanana. Isaia 3:15 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao no lazain'ny Tompo de Jehova ny iray masiny Israely. Amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenanareo, amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isian'ny herinareo, nefa tsy nety ianareo. Le fiverenana sy fitsaharana io aussi izy ndika teny amin'ny teny frantsay hoe tranquillité et repos. Tranquillité et repos, ao anatin'izay tranquillité et repos zay zany no ao anatin'izay tranquillité et repos zay no amonjenatsika de calme et confiance le fahanginana sy ny fahatokiana, calme et confiance no isian'ny herintsika. Amen. Ahoana moa zany no ahafahako hitsahatra manoloana ny tafiotra sy ny tranga mampivarahontsana amin'ny alalan'ny fiainona sy fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Zay ihany. Raisitsika ange ao amin'ny Isaia 7:20. Isaia 7:20 andininy fa 7 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao no lazain'i Jehova mpanafitra anao de ny iray masiny Israely. Izao Jehova Andriamanitrao nampianatra anao ahita soa sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao. Toy izay ane ianao mba niain'ny didiko de ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao ary ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao. Amen. Miangavy anao tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao zao. Raiso ny tenin'Andriamanitra,
ampiaro ny tenin'Andriamanitra. Fa ao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay ao anatin'izay ilay fiadanana. Amen. Andray ohatra kay ao anaty baibolitsika, olona niatrika olana goavana teo amin'ny tokantrano ary teo amin'ny firenena. Kanefa rehefa nakatoan'Andriamanitra sy nanaiky an'Andriamanitra tamina lehany rehetra izy, dia nivany olana rehetra. Raisitsika ny Estera toko faharoa. Estera toko faharoa, andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ampidiriko kely fotsiny aloha le izy. Namory andiana Virjiny ny mpanjaka Serosy satria nitady vady isolo i Vasti izay tsy nakatoa azy. Dia Estera zany anisan'ny Virjiny teo amin'ireo andiana Virjiny voalohan'ireo. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Estera toko faharoa andiny fahafito amby folo. Ary tia ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra Estera, ka nahita fitisy sitraka teo imasony mihoatra noho ny Virjina rehetra izy, ka dia nosatroany ny satroboninahitry ny fanjakana izy, ka nampanjakainy isolo an'i Vasti. Ary ny mpanjaka nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanapaka rehetra sy ny mpanompony, dia fanasana Estera izany. Ary nanendry andro fifaliana ho amin'ny fanjakana rehetra isatokony izy, sady nanome zavatra araka ny fanomeny mpanjaka. Ary nisy Virjina novogina fandroany, dia nipetraka teo am-bavahadin'ny mpanjaka Mordekay. Nefa Estera tsy mbola nilaza izay fianakaviany na izay firenena arak'ilay nameperan'ny Mordekay azy ihany, fa ny tenin'ny Mordekay dia nankatoaviny Estera tahaka ny fon'ny izy mbola nitaiza azy ihany. Napiakariny voafidy ho tonga vadiny Serosy mpanjaka Estera ary anjaka ao amin'ny firenena izay anjakan'ny mpanjaka, izany hoe rainina zany. Vita nefa ny lanonana ny fampakaram-bady, dia zao ny zavatra nitranga. Ohatran'ny tsy ampy an'ny mpanjaka Estera, fa mbola namory andiana Virjiny fandroany indray izy. Dia ny conséquence n'izay famorinany andiana Virjiny fandroany izay dia tsy voantso tany amin'ny mpanjaka hiverina tao amin'ny mpanjaka ntsony Estera nandritry ny 30 andro. Izany hoe variana tamin'ilay Virjiny andiany faharoa zany mpanjaka. Olana lehibe zany ao an-tokantrano, satria ao an-tokantrano ao an-trano mihitsy mitranga ny olana. Dia izao nefany mbola nisy olana nitranga faharoa koa. Raisitsika ny Estera toko fahatelo. Estera toko fahatelo andininy fa 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny taratasy dia nampitondrainy tsy mandoa any amin'ny isatokony amin'ny fanjakan'ny mpanjaka mba hampandrikana sy hampamono ary hampandripaka ny jiosy rehetra, na tanora na antitra, hatramin'ny zaza amam-behivavy azy amin'indray andro monja. Dia tamin'ny andro 17 tamin'ny volana faharoa 12 volana dara izany, ary andromba ny fananany. Amen. Voaka ny didy nanerana ny fanjakana Serosy ny amin'ny andriganana sy amin'ny nona ary andrim-pahana ny jiosy rehetra. Ny teny tamin'ny Estera Mordekay ny amin'ny anambarany izany amin'ny mpanjaka. Kanefa n'izao Estera tsy manana akse any amin'ny mpanjaka ka tsy mpanjaka ny miantso azy. Zao anefa no ny tenin'ny Mordekay ary no izy pakatony ny tenin-drainy, izay Mordekay tsy rainy direkta fa rainy taiza azy, dia zao nomeny haja ny tenin'ny Mordekay. Fantany hoe inona ny zavatra miandry ka mbola makao amin'ny mpanjaka izy nefa tsy antsoina satria mety hanefa ny ainy. Fa zao no ny tenin'ny Mordekay ary no ny fitiavana ny ray firenena aminy, dia izy hoe eny are, fa zao kosa andraso aloha anantona an'Andriamanitra. Dia zao rehefa avy manantona an'Andriamanitra dia ho any amin'ny mpanjaka amin'izay, ka raha maty dia maty ihany izy. Inona no naniraka ny Estera natateraka ny tenin'ny Mordekay? Fankatoavana andrainy, ary faharoa dia fitiavana any ray firenena aminy. Afaka ny teny mihitsy izy hoe zange efa eto amin'ny tranon'ny mpanjaka aferanareo ny anareo fa za efa eto. Fa zao nakatoa izy nadia azy. Amen.
Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny safidy Estera ankatoan'ny Mordekay satria ozy izy ny ao amin'ny Deutéronomie toko 5 Deutéronomie toko 5 andininy 9 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy manajanaka ianao sy ny reninao arak'izay nandidiny Jehovah Andriamanitra ao anao mba ho maro andro ianao ary mba hahita soa any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Tsy azo ny an-tsaina ny fangatahan'i Mordekay nefa nanaja ihany izy. Faharoa, nanaiky andeha amin'ny fitiavana izy satria na anefatra amin'ny ainy aka dia mety foana. Jaona toko 5 Jaona toko 5 andimy 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Alohan'ny hatrehan'ny mpanjaka nefa dia izao ny safidy izy ny hiatrika an'Andriamanitra. Ary tsy izy rery ihany no hoe ndeha hiatrika an'Andriamanitra fa izao namboly firaisan-kina tao amin'ny Jiosy izy hoe andao mifadihanina daholo nareo dia hitodika hijery an'Andriamanitra tsika. Vokatr'izany fankatoavana izany dia nivany olana rehetra. Voalohany indrindra aloha nahita fity teo imason'ny mpanjaka Estera ka na dia nandika ny lalàna amin'ny mpanjaka izy dia izao nahazo famindrapo no henomy mpanjaka izy. Tsarovy fa tsy nitaky ny adiny ny Estera hoe fa maninona kosa ny nampekarinao dia rehefa avy eo ianao mbola namory andihana virjiny fanondroandray tsy izay no takiny tao fa fitiavana ny fireneny nahatonga azy teo anoloan'ny mpanjaka. Tsy nitaky ny zoany izy. Tandremo indraindray tsika ao atokantrano mahatonga olana be dia be ao atokantrano fa maninona ny tsy mba henona, fa maninona ny tsy karahina mihitsy ny izay teniko, fa maninona tokoa moa tsy henona ny teninao. Mieritrereta kely zao dia tsy mihaino an'Andriamanitra koa ianao rehefa miteny. Zao dia tsy mandeha amin'ny fankatoavana ianao. Zao dia indraindray koa miteny ny vadinao dia tsy henonao fa izay tiako ihany io. Fa maninona ny ankizy indraindray tsy mety mihaino indray aman-dreny. Sao dia koa mamafy an'izay amin'izay ray aman-dreny apetrak'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao ianao. Misy zavatra be dia be. Ao atokatrannay manokana zao dia misy fotoana izay miteny amin'ny ohatra hoe mananatra ny ankizy dia miteny ny ankizy hoe ianao miteny hoe izao nefa tsy nataonao akory dia izay mampatonga anay manao an'izay. Dia mieritreritra tokoa ianao marina ilay tenenin'ilay ankizy dia mandiny teny ianao satria ianao no modely sy takatra ao amin'ny tokantrano io. Tsy hoe be famaliana akory ny ankizy fa efa ampitenenin'Andriamanitra ny ankizy andinihanao tena. Amen. Matetika ny olana mitrango ao amin'ny fiainantsika matetika izy ny amiko manokana aloha dia hitako zavatra nafafika ihany no miverina amiko. Zavatra nafafika ihany no miverina amiko dia mampahendry ilay izy fa hisaorana an'i Jesosy. Amen. Faharoa ny vokatry ny fankatoavana Estera dia voavonjy ny firenena Jiosy. Ary fahatelo ny vany olona tokantranon'i Estera tsy nisy intsony andihana virjiny fanontelo ny voroin'ny mpanjaka ho ataony kilalao. Fa tena hoe ny vany olana tsy nahareresaka virjiny intsony tao aorianan'io fihaonan'io. Nanana toeram-panapahana teo amin'ny tany sy ny fireneny Estera sy Mordekay bonus. Alleluia. Fankatoavana ny didin'Andriamanitra sy tena fihaonana marina amin'Andriamanitra ny mamany olana rehetra. Manasa antsika hamaky ny ao amin'ny Efesianina tsy vakiako izy ity Efesianina toko 5 andiny 2:20 ka hatramin'ny 7:30 dia Efesianina toko 9 andiny 1 ka hatramin'ny 10 fa ao anatin'io ireo andalan-tsokatra masindreo misy didy ho antsirairay avy ao amin'ny toerana izay ametrahan'Andriamanitra azy. Dia izao mba hanjaka antsika no mijery manao ohatrany hoe manao bilan hoe efa tanteraka amin'io avy dia raha mbola tsy tanteraka tsika dia midika fotsiny amin'ny fankatoavana
dia mety hoe zay no ivahan'ny olana rehetra. Raisiko tsikaikay fotsiny le izy ohatra hoe ho antsika vehivavy zao dia miexhorte atsika ny sokatra masina hoe tsika vehivavy ny didy ho antsika vehivavy dia mba hanekentsika ny vadintsika tahaka ny haneken'ny fiangonana an'Andriamanitra. Ny ho an'ny lehilahy dia mba hitiavana ny vady tahaka ny tiavan'i Jesosy ny fiangonana ka nanolorany ny ainy ny tenany hamonjy ny fiangonana. Ianao ve mahavita an'izany hoe ohatrany hoemise sacrifier ianao ho an'io tokantranonao io, mity azy na dia tian'io vehivavy io foana na dia zay manko misy talety zay. Dia ho an'ny zanaka manaja sy manaiky ny ray aman-dreny. Misy foana indraindray tsika miteny hoe mety tsy velon-dray aman-dreny ntsony ahako, fa zao misy foana autorité supérieure apetrak'Andriamanitra eo aminao tokony hajainao. Moa ve ianao manaiky fepetra an'io autorité apetrak'Andriamanitra eo aminao io, manaiky tsisy fepetra an'io autorité apetrak'Andriamanitra eo aminao io. Manaraka ho an'ny ray, tsy hoe koa hoe ray indray dia manao didiky fe lehibe ao atokantrano na mampiatra ny fahefana fa satria rehefa manao an'izay ny ray hoe tsy miaino, tsisy fiainona zany fa manapaka foana dia zao mety hampamohy fosy handratra ny ankizy. Dia vao maika raha ohatra tokony hampiverina azy dia hampiahaka azy. Manaraka ho an'ny mpanompo na hoe tsika miasa ao ambany fahefana tompo na patron dia zao moa ve tsika manaiky ny lehibentsika amin'ny fotoana rehetra fa tsy hoe manao fanompoana imaso, fanompoana mila sitraka hoe rehefa eo ny tompo dia mody manao tsara mila 19 fa rehefa tsy eo ny tompo dia zay tiako atao ihany io. Mila mihevitentsika. Manaraka ho an'ny patron indray ho an'ny tompo dia mila mitsahatra tsika amin'ny fanapara-pahefana sy amin'ny fampioroana ary ny fandrahonana ireo olona ao ambany fahefantsika. Moa ve tsika marina ny fitantanantsika an'ireo olona hiandraketantsika ireo na dia ny olona manampy atsika ao atokantrano ary. Petraka amin'ny fanontaniana ianao mamaly azy. Faharoa rehefa voajanao rakatoavinao ireo didy ireo dia faharoa mila miaona amin'Andriamanitra ianao. Alohan'ny miaonanao amin'Andriamanitra nefa dia zao dinio aloha ny tenanao dinio ny toetry ny fonao, madio ve ny fonao. Satria hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Indraindray tsika matetika rehefa misy olana dia andeha hivavaka amin'Andriamanitra nefa raha jerena ny ao am-pontsika indraindray mbola misy otro-po be, mbola misy tsy famelana be, mbola misy alahelo, mbola misy vesatra dia zao tsy ho iva mihitsy io olana io raha tsy hainao aloha ny va tiako tenenina hoe madio ny fonao. Ianao zany libéré fa tsy hoe miva. Mila aloha tsika délivré fa raha tsy zany zava-poana ny vavaka ataontsika satria tsy hitan'Andriamanitra fa izay ny atao hoe vavaka mplivava. Mivavaka tsika nefa tsy hain'Andriamanitra dia avy eo tsika reraka satria tsy mety mivaly ny vavakantsika. Diovy aloha ny fontsika. Tsy haintsika manadio an'io fo io fa mila manantona an'Andriamanitra. Tsika Andriamanitra amintsika foana hoe anaka atolory ihany fonao, atolory an'Andriamanitra ny fonao dia tena hoe velaro ao aminy ao am-ponao rehetra. Jesosy tena mbola malahelo tamin'ity zavatra natao anaty inge. Jesosy tena sarotra amiko ny mamela an'ilay izy fa apio ary zay nge ny antom-pisy ny fanahy masina ao amin'ny fiainako
fa rehefa angatanao amin'Andriamanitra foana io dia hain'Andriamanitra manadio ny fonao. Amen. Raha ny zanaka ho sisy ny tenin'Andriamanitra no nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Rehefa ianao fa maivana ianao, madio ianao, izay ianao vao miverina mitondra ny etaentanao amin'Andriamanitra. Fa alohan'izay aloha mbola tsapanao hoe mavesatra, aza mangataka ninninona ankoatra ny fanadiovana ny fo sy ny fieritreretana. Amen. Manaraka izany averiko indray hoe tsy nantsontsika hiady ny andintsika fa misy ady voasoratra ny edivantsika. Raisio ny ao amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko fahaenina manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa hy lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra, mantsika izany zavatra izany, ka meza mitady fahamarinana, toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany ny antsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imaso ny vavolombelona maro. Amen. Nantsontsika hiady ny ady tsara ny finoana. Inona izany ady tsara ny finoana izany? Ny ady tsara ny finoana dia tsika mampanaiky ny tenantsika se conformer amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra misy fanoherana be ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ao amin'ny sitrapon'ny nofoko. Fa izao ady tsara le izy satria izao miezaka foana ianao hampandresy. Le izy tsy akia, i Paoly eto miteny hoe mieza, tsy zavatra tonga dia hoe lasa ho azy le izy, fa esanao mba hampandresenao ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Amen. Miezaka mitady ny fahamarinana tsika, miezaka mitady ny toe-panaraka an'Andriamanitra tsika amin'ny fotoana rehetra. Misy fotoana tena misy tranga tsy tiantsika hoe hamohana izay toe-panaraka an'Andriamanitra fa ohatrany hoe amin'izao kosa ny aloha tena mila mamaly, mila miady ho an'ny tena koa, kanefa sisy Andriamanitra hoe oka aloha. Miezaka mamoaka finoana, mamoaka fitiavana na tsy mendrika ho tiavina ary manodidina, manana pasiansa amin'ny hafa, manana fahalemem-panahy, manoloana ny tranga rehetra. Romanina 12:20 manao hoe aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseho amin'ny son'ny ratsy. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais combat le mal par le bien. Zao sisy ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana rehetra izany tsika amin'ny tranga rehetra dia tokony miezaka mampandresy ny ratsy amin'ny fahatsarana izay efa napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Amen. Miady ny ady tsara ny finoana. Ahoana izany? Miady ny ady tsara ny finoana rehefa tsy manohitra izay manisy ratsy marary izany asiana ratsy ianao dia izao tsy manohitra ianao fa mangina. Tsy hoe mangina koa ianao fa mitabataba be ny fonao, fa mangina ianao dia mitsahatra. Amen. Ohatrany hoe tsy mitoucheanao intsony ny zavatra tenenin'izay mitabataba. Miady ny ady tsara ny finoana ianao miady ny ady tsara ny finoana rehefa mitia ny fahavaloko sy manao soa amin'izay mankahalahy. Ankahalaina ianao dia nefa izao manao soa ianao. Mihevitra ianao tena mikaroka mihitsy hoe inona re no ataoko, tsy hoe haka 19 aminy dia sitrany ay mahita fity aminy, fa izao no nataony tamiko fa izao kosa no avaliko azy. Miady ny ady tsara ny finoana rehefa misaotra izay manozina ary mivavaka amin'ny fo madio sy amin'ny fonena ireo manisy ratsy hozonina ve ianao dia mbola misaotra betsaka ny amin'ilay fanozonana, ny amin'ilay teny-dratsy, ny amin'ilay diffamation, fa nefa n'izay no takian'Andriamanitra satria Andriamanitra mitaky foana ny mihoatra.
tsy hoe mila voatsiaka izy fa zavatra efa napetrany ao amintsika izay dia takiny hoe avoay amin'izay le vo efa napetraka ao aminao. Amen. Ny vo napetrak'Andriamanitra ao anatintsika tsy inona tsy hoe tehirizina olo ao fa ampitomboana le izy, avoaka le izy, anasoa ny manodidina. Amen. Miady ny ady tsara ny finoana rehefa miaritra sy maharitra ny imperfection ny manodidina. Miady ny ady tsara ny finoana rehefa tonga fifaliako ny fahombiazan'ny hafa, tsy manana fielonana na dia ohatra ka mbola tsy tanteraka ny fahombiazako. Miady ny ady tsara ny finoana rehefa manaiky araraotina. Misy miady ny ady tsara ny finoana be dia be ao anaty Baiboly, fa anjarantsika no mamaky dia anjarantsika no manatanteraka. Amen. So, atsaharo ny fiadiana ny adintsika, fa andaontsika se conformer amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra fotsiny. Amen. Za moa rehefa miteny an'izay hoe fotsiny izay dia meheza mivadiko foana hoe fotsiny. Fotsiny ozy izy ohatrany hoe ana dia nisy fotoana ohatrany sokena kely hoe ka izay ny tenin'Andriamanitra. Sarotra le izy fa izay no ezahana tanterahana. Fotsiny le izy satria izay no lazain'ny tenin'Andriamanitra dia tsika no manery ny tenantsika hiditra ao amin'izay ny tenenin'Andriamanitra. Indraindray tsika ohatrany hoe mila zavatra sarotra be mba hamahana olana, nefa izay fotsiny le takian'Andriamanitra. Misy dia efa voasokatra hoe ka ty sujet dia izao no anaovana azy. Vehivavy manaiky ny vadiny, lehilahy tia ny vadiny ary tsy mahasosotra aminy. Ny ray aman-dreny, ny zanaka mankatoy ray aman-dreny, izay fotsiny le izy satria izay no efa voasokatra. Satria izay no voasokatra ka tianao hivahaka ve le olana e. Ka izay manaraka an'izay le izy. Izay mamolaka, mamono ny nofo isan'andro ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Merci. Misaotra tompoko. Izay le olana ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Le vahaolana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety hoe hiva ihany ange ny olana ka hiady tsika, fa izao tsy haharitra mandrakizay izay vahaolan'izay ary fahampitehana amin'ny manodidina an'izay. Mety hoe samy vazavaza ny ao an-trano dia mety hoe milamina le ao an-tokantrano, fa izao misy maratra be dia be ao. Dia ahoana no hanangananao an'ireo olona maratra eo avy eo? Misy conséquence foana ny acte ataontsika tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia aleo ny tenantsika no asiana mafy ho mangana, dia izao be dia be ny olona naraka anao ho any an-danitra. Amen. Tsy hoe rehefa avy eo satria nanaovanao didiko fe lehibe na mety hoe peponao le olona na nataonao chantage dia miaritra fotsiny izy, fa maloto be ny fony. Ho avy Jesosy dia ho aiza ny fanahiny, ary ianao koa mbola point d'interrogation satria nanome fanafitohinana ny hafa. Fampitantana any an-danitra tsika dia aleo tena hoe manaraka an'izay tenenin'Andriamanitra. Miady ny ady tsara ny finoana ary ao anatin'izany tsy hoe miady reky ange ianao e. Jesosy ange ny teny hoe tsy hamelantsika ho kambody izy e. Misy fanahy masina ange nataony ao anatintsika e. Angatao le fanahy masina ampio amin'ity situation ty fa tsy vitako ty. Jesosy ange mahafantatra anao, mahafantatra hoe hatraiza ny limitinao e. Fa rehefa tena hoe Jesosy ty ary e, omeko anao ary e, karakarao ary e, dia miditra tsehatra Andriamanitra. Amen. Za zavatra be dia be efa niainako tao anatin'izany hoe niady koa. Niady ny zanako ahako. Misolutionner zavatra be dia be fa izao tena reraka ary tena niempotra ny efarako. Satria tsy vitako le izy dia lasa nanome doty anao hoe miaino anah ve Andriamanitra? Mamaly anah ve Andriamanitra? Nefa tao am-poko nisy vesatra, mivavaka ahako. Fa avy eo tsy nahavavaka intsony. Fa izao rehefa hoy zao hoe Jesosy
tenen'i Jesosy aloha fa tsy tonga dia izay tenenin'Andriamanitra hoe atsahako ny miadinao fa atoloky an'Andriamanitra dia aleo Andriamanitra hiady ny adinao satria izao raha mbola ny tananao no miezaka manao zavatra dia izao ataovy aloha ny ataonao fa rehefa rekaka ianao ka hoe tsy vitako intsony Jesosy fa tia ataovy amin'izay dia rehefa omenao an' Jesosy dia izay vao afaka ny hetsika Andriamanitra. Tamin'ny fotoana izay Jesosy tena tsy vitako ty fa omeko anao dia anao izay asainao atao fotsiny ahako fotsiny anao izay asainao atao miezaka manao izay asainao atao dia izao niditra tsehatra tsikelikely Andriamanitra. Amen. Tsy hoe mitomany tsy mahita toky dia mitomany fotsiny mandritry ny alina satria tsy mahita solution ny faran'izay. Tsy hoe stressé marary antoa dia mikizitina ny rehetrarehetra satria misy zavatra tsy ahitako solution fa izao Jesosy io apetraka ao aminao. Za reny fantatro hoe inona ny marary rehefa misy manjony zanako. Ianao ray tsara indrindra fantatro tsara hoe inona ny mapety fa apetraka ao aminao. Tiako ny fitondranao tiako ny fitantananao manaiky dia androso amin'izay. Amen. Izao ary miatrika zavatra be dia be tsika ny tokantrano dia izao aza atao mampiempotra anao io aza atao mampangatsiaka anao io hoe mivavaka ihany fa le izy ange tsy mety mivaly fa izao atoloky an'Andriamanitra. Atoloky an'Andriamanitra ny vadinao. Atoloky an'Andriamanitra ny zanakao. Aza manao zavatra aza miteny zavatra mampatonga saina. Ohatran'ny hoe manao sensibilisation zany tsika. Ohatran'ny hoe mampitahotra kely indraindray hoe ka mitoka io dia ho any amin'ny elo hoe. Izao toky io ny fitiavan'Andriamanitra. Aseho io fitiavan'Andriamanitra. Fa rehefa tsapany olona ny fitiavan'Andriamanitra dia izao izy ihany no manantona. Amen. Tsy afaka tsika anery nizaniza anantona an'Andriamanitra. Za misy fotoana manery foana zanako andany ianao mivavaka andana mivavaka. Fa izao manaiky izy indraindray dia hoy izy amiko hoe andeha hoy izy fa noho ny teninao fa tsy noho ny sitrapoko. Dia hoy hoe inona tokoa moa izany no andehanany mivavaka raha ohatra ka fankatoavy tsy te hampalahelo anahy fotsiny izy dia makany fa nefa tsy meona amin'Andriamanitra koriny. Dia hoy hoe diso akay izany. Dia izao amin'ny Jesosy no miteny tsy tonga eo aminao amin'ny fony manontolo iny olona iny raha tsy ianao no mitarika azy. Tsy misy olona mahay manantona an'Andriamanitra izy raha tsy tarihany fanahin'Andriamanitra. Dia any amin'ny fanahy masiny tsika misolisite mba hataiko amin'izay fanahy masiny iny olona iny. Amen. Tsy afaka novanizanizy tsika. Za efa niteny foana hoe mety mba nahazo profesora ihany tamin'ny fanovan'olona fa tsy nety le izy. Fa rehefa atolotra ao amin'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany no mampody azy. Amen. Aoka ny fotsika tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Aza sosotra aza mankahala satria tsy manaraka anao ny olona. Fa izao mandiny tena eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra, ataovy izay asain'Andriamanitra ataonao rehetra, miezah foana mijoro amin'izay antsoin'Andriamanitra, fa amin'ny fotoana anankiray Andriamanitra mikarakara an'iny. Arakaraka ny mampiteny anao hoe rekaka miempotra satria efa natao ihany izay tokony natao rehetra nefa mbola izao ihany ny zavatra mitranga dia vao maika ny devoly anao bebe kokoa satria mampiempotra anao le izy. Fa raha ohatra arakaraka ny misy ny situation ny mampatonga anao hanolo tena bebe kokoa an'Andriamanitra, hamoha vokatry ny fanahy bebe kokoa, hanome fitiavana bebe kokoa dia ho rekaka ny devoly ary hivany olana rehetra. Amen. Andao ary tsika ankatohan'Andriamanitra. Anao izay asainy atao fa tsy maintsy miova odivay io rano io. Amen.
fonao fotsy atao vitan'Andriamanitra hoe vonina, ny fonao fotsy ny diovy isan'andro san'andro, be dia be fantatr'Andriamanitra tsara hoe zao ny limitinao. Hitan'Andriamanitra tsika tsy afaka hiatsara velatsia amin'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra hoe mbola misy vesatra ao, mbola misy alahelo ao, mbola misy fialonana ao, mbola misy otro-po ao, fa zao atolory azy. Dia metesy diovy Andriamanitra, ampio fanahy masina, aza matahotra ny zavatra mitranga. Ny tranga tsy maintsy mitranga foana, fa hafa izy rehefa atrehana miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Miezah foana mitady fifaliana amin'ny situation rehetra, tena ezaka le izy satria be dia be tsy mampifaly. Hitsangantsika hivavaka. Ray masina tsara indrindra kainay aminaran'i Jesosy, misaotra betsaka anao zay ny amin'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Eny Jesosy, miteny zavatra be dia be aminay ianao, mampianatra anay ianao, efa manory lalana anay, ianao ny amin'ny zavatra izay tokony andehananay, ary ianao ny teny fa ny fanarahanay an'izany no hikoriana fiadanana ao anatinay tahaka ny ony. Nofinay nefa dia manohitra foana ny sitraponao. Ampio zay fanahy masina mba hampandresy ny fonay, manomboka aloha ny volonté anay, hampanjaka ny sitraponao, ary rehefa ao anatinay ny etaeta sy ny fiezahana hampanjaka ny sitraponao, dia ho tonga faly zay na mitojo fisedrana ary na tojo zavatra mahamay ary, satria fantatray fa ny fiafarany zavatra rehetra dia tsy maintsy fandresena miaraka aminao. Mankasitraka feno anao zay Jesosy, satria tsy miantehatra amin'ny hazo boboka zay raha miankina aminao, fa miankina amin'ilay ray tsara indrindra. Misaotra betsaka Jesosy, dia raha hiatrika amin'ny fiainany andavanandro reto olona sarobidy reto Jesosy, dia aoka ianao hanampy azy. Raha ody any tokantrano tsirairay avy, dia ianao hampandresy azy, hamoahany ilay toe-po tsara Jesosy, ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, ahafahany mamoaka ny fitiavany, ahafahanay mamoaka ny patience envers manodidina anay, ahafahanay tena hoe mamoaka ny vokatry ny fanahy ary miaina n'izay takianao rehetra. Misaotra betsaka Jesosy satria ny vahaolana dia efa nomenao anay, ary mihoatra noho ny mpandresy zay amin'ny alalanao. Misaotra betsaka Tompo. Amen. Tehakintsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mahazo toerana vetivety ary fetrantsika dova nofanatitra ho fisaorantsika an'Andriamanitra. Alleluia. Nisy voatavy andro amin'ny maraina nanatitra ny fotoana teto. Inona ny lohatentsika androany moa? Atao fotsiny sy asainy ataonao. Alleluia. Mampirisika hatrany avereny vakina le andiana verset biblika nomeny pasteur teo spécial momba ny tokantrano Efesiana firy moa izy teo zafady? Efesiana toko 5 ny andininy fa 2:20 ka hatramin'ny farany dia toko 9 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Za zany ohatran'ny somary fetsifetsy kely. Sa rehefa tonga ny an-trano moa to dia efa mikatroka ny kalo amin'ny zoma sabotsy. Amen. Efa vita moa zany ny zoma matsironao resety mahafinaritra be manasantsika. Sabotsy aloha mbola tsy vita fa mangataka amin'ny tompo fa fantatra sao dia tsy ho vidy zay rehefa tonga ny an-trano votaiko tetsiny ana le hoe vakio izy ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Mianatra mankatotsika. Mety hiteny zao hoe ka le fotoana tena tsy misy. Amboary fotsiny fa azo atao zany dia ivereno dia vakio. Dia misy taridalana omen'Andriamanitra na aneo ray ozy izy dia rehefa hitanao hoe tsy ray ianao dia aza vakina zany fa renao hoe vehivavy alleluia dia dingano zany tsy maninona omena lalana manoka dia mba dingano dia vakio fa tonga eo amin'le reny kosa raha reny ianao dia vakio tsara dia hoeto anatren'Andriamanitra amin'ny fiainanao hoe aizao anatiny io alleluia. Ao anatin'ny famakiana ny teny dia ataovy mahazaka anao hivavaka ny fahamarinan'le teny. Zay.
ary ny etapy aorinan'le hoe mivavaka ianao avy amin'le teny a dia miovy ianao avy amin'le teny. Amin'izay fotoan'izay a tratra ny objectif an'le hoe vakiana le izy satria tsy hoe hamaky fotsiny tsika tsy atao tsenjery le izy fa vaky le anjara tokony ho anao dia ataovy a mahazaka anao hiresaka amin'Andriamanitra le teny hoe Jesosy a tsy zany a nefa tokony ho zany a tena apio a tompo dia mitsangana ianao vita vavaka dia miova mifanaraka amin'le teny a le taridalana omen'Andriamanitra. Amen. Tao amin'le teny lazain'ny pasteur teo misy a sitrapon'Andriamanitra momba ny ray mpianakaviana, sitrapon'Andriamanitra momba ny reny mpianakaviana, sitrapon'Andriamanitra momba ny zanaka. Dia le zanaka resahana io tsy le momba ny zanaka ao fa momba anao fa ianao koa zanaka. So dia io dia tsy vakiana, zanaka ianao ka. Zanaka ianao. Fa tsy hoe efa nanambady ianao dia tsy zanaka tamiko. Tsisy zany ato Baiboly hoe ary nandao ny reny sy reny zareo dia tsy zanaka intsony. Mbola zanaka foana ianao. Teraka tao aorianany dadanao sy mamanao foana ianao. Afaka miteny aminao foana izy. Zazakeliny foana ianao ambaratonga lehibe. Avia ty maninona any misofinao io dia tsy hoe iny efa lehibe ada manaiky atao an'izany. Ianao efa lehibe mbola tsy manao an'izao indrindra kazaiko zanany ianaoko. Kiza ary no ataony an'izany eo dia mety teny hoe zafikely fandrainany amin'ny zafikely fa zanany aloha ianao. Dia eo amin'ilay zanaka rehefa misy sitrapon'Andriamanitra indray eo. Vita indray zay ianareo mpanompo izy izy. Tsika rehetra tsy ho mpanompon'Andriamanitra daholo. Dia misy ihany koa miasa aman'olona. Misy sitrapon'Andriamanitra maombadika izay. Ianareo tompo izy. Ho an'izay mampiasa olona, men'Andriamanitra opportunité hizaran'izay fahasoavan'izay mba afaka hamelona olona eo ambanin'ny fitahin'Andriamanitra izay nomena azy. Misy sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe ianao no manakaraman'ilay olona dia afaka se permettre ianao afaka miteny izay tianao, afaka manao izay tianao. Tsy izay. Misy sitrapon'Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra. Amen. Dia vakiana le izy a dia atao fotsiny. Zay le hoe ataovy a sy asainy a ataonareo. Zavatra anankiroa nasain'i Jesosy natao tamin'ilay mpanompo. Voalohany feno ranony siny. Faharoa atolory. Aleloia. Le feno ranony siny teo aloha zany dia efa hoe divainy ilaina ka rano no aroso, rano no fenoana. Vita indray le dingana voalohany tsy mba hoe nitiliana dia efa mivadika. Mbola rano mangarahara transparent tsara mihitsy ny nasain'i Jesosy natolotra. Hitantsika ny tompo anatin'izay a fiainam-pankatoavan'izay. Aza matahotra ny ankatohan'Andriamanitra faran'izay tsara ny fankatoavana an'Andriamanitra. Azo harenina ny fiainatokantranonao hatreo miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aleloia. Dia mahafinaritra be le teny teo fanamasinao mba tairao amin'izay e. Tsy hainao mihitsy ny hanaitra an'io. Fanamasina no manaitra an'io. Ary na ianao tonga eto koa dia fanamasina koa manaitra anao. Amen. Dia marina be mihitsy ny hoe raha hoporetinao le olona dia mety handeha ihany izy na mety hanao ihany izy fa tsy amin'ny fony. Dia nefa amin'Andriamanitra tsy izy poritra fa izy resy lahatra. Mety hoe hivavaka, mety hoe hiova, mety hoe tanao misy zavatra be dehibe teo a mba raiso dia ampiaro a any amin'ny fiainatokantranonao. Amen. Mitsangana dia raisinao tsodrano ary. Izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manomboka amin'ity maraim-baovao ity a anatin'izao fanombohan'ny volana vaovao izao. Tsofina rano ny fiainatokantranonao a, ho fiainatokantrano hanjakan'ny sitrapon'Andriamanitra. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao sy rehetra nomen'Andriamanitra anao ao an-trano a dia milomano ao amin'ny tontolon'ny sitrapon'Andriamanitra. Mahita fa tsy andrenesana tabatabana adala ntsony ao an-tranonareo. Mahita fa tsy misy ady zany na fifampiandaniana, tsy misy na ady hevitra ara tsy misy ntsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mahita fa olon-kendry samy mandray tandrifo ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho ampiariny avokoa ny tsiraray avy a dia hikoriana toy ny ony le fiadanana satria manaiky ianao a hiaina n'le didi-pitiavana izay nomen'Andriamanitra anao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, izay bangy eo amin'ny fiainatokantranonao a ho fenoan'Andriamanitra, izay ravy eo amin'ny fiainatokantranonao a ho atsangan'Andriamanitra, izay podika eo amin'ny fiainatokantranonao a ho amboarin'Andriamanitra ho vaovao, izay very teo amin'ny fiainatokantranonao a ho averin'Andriamanitra ro ataony tsara lavitra indray
amin'le dingany fisehoany voninahitr'Andriamanitra mbola tsy hitanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona ny fitoeran'ny fahasalamana feno eo amin'ny fiainatokantrano amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona miaina ny fifalian'Andriamanitra nareo menakavy ao an-trano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona ny fiainam-bavaka ao amin'ny fiainatokantranonao. Tononona ny fandresen-dahatra ny tsiraray avy tena iombona sy te hiaraka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona marina amintsika tsiraray avy reto le fahamarinan'le teny nomeny tompo andro maraina fa isan'izay anao fotsiny tsika sy asainy atao. Anampy anao Andriamanitra eo amin'io adidy sy dingana andraikitra anendren'Andriamanitra anao io. Mahita fa mety io amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara ho antsika tsiraray avy ny fisokafan'ity volana marsa vaovao ty izay mbola tsy hitany masontsika fa noman'Andriamanitra atao programa amin'ny fahatsarany ahitany voninahitr'Andriamanitra anao amin'ity volany ty. Ahitany tan'Andriamanitra anao amin'ity volany ty. Iombona mihoatra amin'Andriamanitra ianao amin'ity volana ty. Anana vavolombelona toetra resy ianao amin'ity volana manaraka ty amin'ny anaran'i Jesosy, ary hijoro vavolombelona ny amin'ny toetra tsara tafatoetra eo amin'ny fiainanao koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Mandehana mianga vaovao atreho ampifantoana amin'ny fiainatokantranonao fa voata eo ianao, voata ao ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tany tompo daholo tsika ny vaovao efa manomboka ho avoaka ny pasteur Sandratra moa efa anony dia ny fotoanantsika amin'ny zomano ny fandaminana dia eto amin'ny efatra dia mba apitapitaitsika amin'ireo namantsika mety tsy naheno izay inona fa tokony hoe mahitany amin'ny FB moa misy ambassadeur mijoro foana ihany koa ery amin'ny trampokin'olona amin'ireo dirigentsika eto fansabotsy communion dia ao amin'ny trampokin'olona anala kely. Tain'i Jesosy daholo zareo mifahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo